Miady dia iarahany rehetra manao zay Birao Maleo tena dina mikolokolo dia mitarika manentana ny sampandra-panjakana rehetrarehetra na ny fitsinjaram-pahefana zany na ny hafa mba anao any ady ny kolokolo any amin'izay manandrify azy. Ary ohatra azo anay tahaka zao no natao ny faritra Vakinankaratra amin'ny fanatanterahana izany. Ny zavatra tsy maintsy napetraka androany dia hoe ny ady ny kolokolo dia mila fiaraha-miasa sy fiaraha-mientana ary fandraisana andraikitra ny tsirairay. Tsy mety tsoro zany ilay hoe mifampitorapany fontsika fa tsy maintsy miaraka mandray ny andraikitra izay manandrify azy. Bianco mandray ny andraikiny amin'ny lafiny fanabeazana, amin'ny lafiny fisorohana, amin'ny fampiarana ny lalàna, fanaovana fanadihadiana, fa ny hafa koa mandray ny andraikitra izay manandrify azy, indrindra ny sampandra-panjakana rehetra voakasika. Izany mahatonga antsika zany mametraka foana olona ara-pahamehana, fametrahana an'ireny ataontsika hoe politika anatiny entina miady amin'ny kolokolo amin'ny sehatra rehetra, ametrahana an'ireo rafitra anatiny miady amin'ny kolokolo amin'ny sehatra rehetrarehetra. Ary mino fa atao anatin'ny faritra Vakinankaratra dia efa tafapetraka izany. Anisan'ny zavatra niarahana niasa tamin'ny faritra Vakinankaratra izay tsara horesahana ihany koa ny fanentahana fobe an'ireo mpiasam-panjakana voakasika rehetra amin'ny resaka fanambaram-pananana. Ary zany efa vita tamin'ny taona voalohan'ny taona tany ary inona fa mbola ito izany zavatra zany. Ny tena tiana hiapetraka izay avy amin'ny Bianco dia ny fifanomezan-tanana avy amin'ny tsirairay. Tsy fongotra antsika ireo ataontsika hoe mafia nareo mpamototry firenena amin'ny alalan'ny kolokolo raha tsy ohatra ka misy fifanomezan-tanana avy amin'ny tsirairay.